Kor FM manolotra anao mandritra kerinandro ity. Tolonlasa valifaty nosoratany Tesy Arijao Andriamparany. Tonireny Arliva Olaravaka Laira Kotarso Nofy no anome aina ny tantara. Nandray feo sinana sosa miarfi Antifahenina sady farany. Reniny za mangatsika be mandady amin'ny tendako zany. Zako ty tsy afa-metsika mihitsy. Marary be daholo ny vatako rehetra. Miandro vonjy ihany afa malefaka be ny feoko dia tsisy maheno any za. Zay efa tenao faty nefa nisondrotra naram-boninahitra sady anazy fiara. Zay angamba vao ny valany ndatsy nataoko rehetra. Oe, misy manaikitra ny tendako. Tena bibilata. Mara! Mara! Maty! Maty! Vonjeo! Aresy hitana vidianao ny tohatra ny lohabe anao fotsiny nentinao midrandrana. Tsy hitanao ngaty? Topokitra? Fa pokitra ngaranjaka ny vidianao tao anetsina fa tsy tadin'omby a. Za ngaty anetsiny. Fa taiza? Niva tampoka ny fandaram-potoana arakaraka ny fivoaran'ny toedrara. Toedrara inona? Raharaham-pirenena ve? Manakaikikaiky an'izany mihitsy. Tratrako ny tanjona arivera aho. Saka, azo ve zany fahaleovan-tena? Tsara kosa zaniko. Angamba moa dia fahaleovan-tena ny tanjoko e. Tanjona hafa mihitsy ariko. Poketry ny namarana azy io. Fa inona ny dikan'io poketry io e? Sady tsara izy zany mitovy an'ilay fitondran-dragovy reny. Tsy ragova kosa aloha no nitondra an'io a. Fa taiza ny nahita anjakan'io azy e? Eno hiary fa ho tartaraiko e. Tsara ho azy zany. Fa misy zavatra mampanahy ihany a. Inona ke? Raha misy manavitra tsy afara. Tsy mitombon'izany e. Sarotra ny ahitana an'ilay toerana. Efa namboariko tsara tsisy afantatra hoe misy fiara lasa ao amin'ilay antsana. Dia ataontsika inona reto vola be reto e? Raha vola azo amin'ny tsirariny ry vero mampieritreritra ny mampiasa azy. Fa raha vola ohatran'ireo kosa mitovy amin'ny vidin'ny rano malagasy latsaka. Tsy mampanina. Raha ny hevitra dia ny atsasany hanatsarana ny fiainantsika. Ny ambony kosa anaovana asa soa. Mety kosa zaniko. Sady zao kosa minjaka. Ahoana ki? Nisy mpitory-teny tonga dia eto tanàna. Betsaka hono ny olona vonona anaraka sady hanangana fiangonana eto mihitsy. Lazain'i Jesosy tamin'ny Zakaeus hono hoe amin'ny 5 fanananao dia omeo malahelo dia azonao fanjakana lanitra. Vomaika tsara. Nina tsara? Tsy mila mivarotra amin'ny fananantsika intsony sika fa tonga dia eo amin'ireo zany ny hanomezantsika azy. Dia azo sika ny fanjakana lanitra. Vidin'ny rano malagasy ankehitriny hoe ireo ve azo ny fanjakana lanitra fa mba mieritrereta ihany? Ary ianao zany efa tena voasarika. Voasarika n'inona? Ka le mpivavaka ako. Raha io mamelany elo ny fa tsy fantany izay ataony. Tsy zany le izy fa hoe mamelany eloko tahaka ny namelana izay nanao ratsy taminay. Saingy ny ary kosa aloha tsy voavelako dia maty. Tsy azoko. Izy? Zafara. Raha ny amelan'ny eloko ny olona ohatran'ireny kosa aloha ny tsy azona ny fanjakana lanitra dia aleoko tsy mahazo. Aveloza ny resaka izany ho any e. Tsy haiko ny fandresy lahatra anao. Sady mbola hitety-tokantrano koa ny ery zareo mpivavaka dia eo ianao milaza izay tena olona zainako. Raha tratra ato an-trano izy. Jereo ankery very fa misy mantontono zany. Wai! Dada! Dada Anjaka!
Manjaka! Mandroso! Manao ahoana ianao ana? Manahoana? Tena hitata vilona somatsara ny datako. Tena zary terizy roa nofo aman-dra Izay ny hevitra hoe tena maty ianao. Ny fahato mitsangana solo ny fatonao zao mijoro eo akaiky ny fasany mama. zany versy efa maty zoly. Endry tata, maty vokatry ny tifitry kaly izy. Andraso fa ho tataraiko. Ikarakara sakafo aloha zareo hitako tena reraka mantsy dady zany. Versy mety mbola any zany nyfatiny Jafara. Mety mbola izy velona zao anao. So dia mba jeretsika reo lahany. Raha ny amin'izao aloha tsy tonga antsony. Ny andro efa riva moa voavy tamin'ny mihitsy anie io ny orana koa tia mandondona ho avy. Fa zao takarao hoe inona ny antony tsy nahafaty anao. Ve leo ary fa ho tataraiko Janona ny vagon tonga dia tifitra vararaka ny nataondreo miaramila. Satria moa nindro ny vagon azo fa tsy misy dikany tamin'le bala ny nalotika an'izany. Losy zany. Vagon telefehin'olona nanaovana an'izany abibiny izany. Rehefa tapitra ny tifitra dia nisokafana ny vagon. Betsaka ny maty ary vitsy isa ny velona sy mba tsara vitany. Saingy naratra ihany mory zalahy. Mampalahelo zany. Isan'izany io. Hitany si olatra eo amin'ny fiako io. Io zao voa amin'ny bala dia tia mitratrako ty. Ny amin'ny indray dia fitahin'Andriamanitra ny tsy nalasa ny bala tany anatiko satria efa nandoaka olona teo alohako io ny niditra teo. Le teo anoloako maty avy hatrany. Eo amin'ny sandriko io ny safoiny baly. Nirofiny avy eo izay sisa tsy maty dia nigadraina. Avy nigadry azo tafavoako zao. Dia nandositra zany zao ianao io. Ka tao amponja ihany zay ny hoe iandry fitsarana. Hatramin'izao nefa tsy nisy zany fitsarana zany. Ny antony natavavoakana indray dia ny hoe nieritreritra ny anome fahaleovan-tena ho ny Frantsay dia nafahany izay. Dia taizanareo no nigadra. Tany an-tanan-dehibe tany dia tongotra zao ny nialanay tany. Efa ho efatrandro zay efa ta zay niaraka ary mpitolona sisa velona avy aty Ambohimanidina. Raha zany mpitata raha mihitsy koa efa manomana azy andimby azy tantany eto Madagasikara ny Frantsay. Dia malagasy ve zany? Saingy ireo malagasy pisolenaka ihany ny azo laka. Betsaka amin'izareo ireny ny sondra voninahitra. Dia anisan'izany Jafara. Mazava ho azy. Ary zany ny antony nahazahoan'ny fiara azo manokana. Saingy izay efa nitsahatra amin'izay ny sasarany. Ny volany rehetra efa lasatsika. Koa mba misangisangy. Sady izy io angery tata raha maniany fivavahana tapotrohatra Zany fa zorsy ahoana tata? Aleo masahana le fandaram-potoana rapiso jery any Jafara zany. Ka mety efa maty rotoko ny biby anie izy nitatsika Tsy maninona ry tsy maty kololo mantsy no namadia ny asin'ny mpiara-mitolona amiko. Tany amponja voana fantatra fa le ritika mety isy vazaha. Zany ve? Dia ny tombontsoa amin'ny mpanjanaka ny katsahana. Tenyzao zany ny valiny ratsy natao. Tsisy afatarana tsony hoe olona io tolana mifangaro nofo sisa. Efa lany vorona tangorina ny lalitra. Ary data tsy mba matahotra. Tahotra faty ve? Pafery ny fatin'ny mpiray-tany razana amiko efa hita kursy ary iny ty anaty fiara ty. Inona zany? Basy ty. Aleo etiko. Ataony data inona basy nganareo mbola iady. Entiko ty erovako tena sady ataoko fahatsiarovany retsoko ny bala. Aleo entina daholo. Ary ino zany tonse zany? Mandaraka an'reto lasantsy amin'ny fiara reto ary data. Fa tonse ino? Odoro aketo Jafara sy ny fiarany amin'izay tsy misy mahafantatra azy tsony hoe nisy izy. Manisa tela dia lasitsika. Atsipoko manko ty afokasika amin'ny riazy ty.
mety fa verina reo nanahoana ny ty lavenina sisan'izany nidoro anjaka ary very mifatiny jafara mainy lasantsy tantara sisana velany zany fa zao tokoa nisy olona tonga teo ampitolona nangonany anaran'ireo bekotro marolatra hony dia nisoratako any ny anaranareo mianaka raha hidata aloha dia manaika tolona ny nataony fa ny akosa ry vero vono ihany ny anarako fa ahoana njaka inona mampisendoatra anao amin'izany ataoko ty tsy saika namoizanao aina koa ny tolona natao vonono amin'ny mantsy anao fa vonono anarako tsy ao anatin'izany fa ahoany aka tsy tolona ny hafa valifaty Record FM nanolotra anao nandritra iny herinandro iny tolona sa valifaty nosoratany tefy aryjao andriamparany nireny ary liva oloravaka lairako tarso nofy no nanome aina ny tantara nandray feo sy nanany tosa miary fi tolona sa valifaty